Mitaona amin'ny malagasy rehetra lehibe ny fiombona amin'ny mpanjaka eto Madagasikara, indrindra Rabaroel androany, mba hijoro amin'ny fahamarinana manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Be loatra ny tsy fanarahan-dalàna mitranga eto amin'ny firenena hoy izy. Tonga ny fotoana tsy maintsy hiverena amin'ny fanjakana malagasy ka tokony miomana isika malagasy araka ny fanambarany androany. Mijoro izahay fianakavian'ny mpanjaka eto Madagasikara, mitaona ny vahoaka malagasy rehetra, ny herivelona rehetrarehetra, ao anatin'izany ny FFKM, mba hijoro amin'ny fahamarinana. Ao anatin'izany ny nareo amin'ny tafika, mba hijoro koa amin'ny fahamarinana, tena ho an'ny tanindrazana, ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy manao kolikoly. Miantso anareo koa zay mpiasa-panjakana, na ianareo koa amin'ny sehatra tsy miankina. Miantso anareo tantsaha rehetrarehetra, vonjin'ny tantsaha, ny fiarahamonim-pirenena rehetra, mba hisamy mijoro amin'ny fahamarinana. Miantso anareo vondrona politika, mpanao politika rehetra koa mba hijoro amin'ny fahamarinana, fanajana ny soatoavana malagasy, fankatoavana n'Andriamanitra Andriananahary. Miaraka aminay fianakavian'ny mpanjaka eto Madagasikara ho famonjena any Madagasikara. Dia mampiomana ny vahoaka malagasy zay amin'izany fa tsy maintsy hiverina ny fanjakana malagasy, miverina ny fanjakana Madagasikara ary tonga ny fotoana dia mitaona ny vahoaka malagasy zahay hiomana amin'izany. Naneho ny heviny momba ny fifidianana ho avy ihany koa izy, kiondalina lehibe ho an'ny firenena izany kanefa tsy mahafa-po ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana araka ny faneho-keviny. Zava-misy ankehitriny dia tsy mahafa-po ny lisam-pifidianana ary betsaka ny olona tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy ao anatin'ny lalàna ihany koa, maro ny lalàna zay tsy najahina teto amin'ny tany sy ny firenena. Be dia be zany ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny resaka fikarakarana lisam-pifidianana ankehitriny ary tsy mahafa-po ny vahoaka malagasy. Notsondrin'ny mpanjakandriana Rabaroel ihany koa fa tsy anjaran'ny fanjakana ankehitriny ny mametraka ny sandan'ny vola ahafahana mirotsaka ho fidiana na ny cautionnement amin'ny fifidianana.